Androany no nampahafantarina ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 720 sy 2,000. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena no no toerana ny ministry ny vola sy ny teti-bola ary namelabelatra ny teo anatrehan'ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mikasika indrindra izay teti-bolam-panjakana 720 sy 2,000 izay. Enina amby telopolo isanjato ny fandaniana ho an'ny taona 720 sy 2,000 dia ho an'ny foto-drafitr'asa. Raika amby telopolo faingo roa isanjato no natokana ho an'ny sosialy. 5,000 isanjato ho an'ny famokarana ary 4,000 isanjato ho an'ny fitatanandrarana. Io no fizarana ny fampiasam-bolam-panjakana isan-tsehatra ho an'ny taona 720 sy 2,000 araka ny fanazavana nentin'ny ministra Paul Rabar teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Vinavinaina ho 2,20 isanjato ny vola hiditra amin'ny fanjakana dia avy amin'ny eto toerana ary 4,20 faingo telo isanjato fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mandritra ny taona 720 sy 2,000. Tafiditra amin'ny LFI 2016 na les 518 millions izay niarahantsika tamin'ny Union Européenne na fa izao ny le vola nomen'ny FMI dia hoentina zany manampy ny balance de paiement alors l'équilibre balance de paiement zany fa tsy any anatin'ny budget fa amin'ny banque centrale indray zany no mikarakara an'iny fa ny antony namezana ny antony anankiray izay natonga an'iny le ataontsika hoe facilité rapide de crédit iny le facilité de crédit rapide iny dia ampisokatra ny vavadin'ireo aide budgétaire sy subvention avy amin'ny partenaire technique et financier hafa zay ny tena zavatra lehibe. Fahatelo amin'iny namen'ny FCR iny dia ny tandremantsika mandrakarivo zany ny hanatsaratsika ny fitantanam-bola. Ny ministera ny vola sy ny teti-bola no manana teti-bola ambony indrindra ao anatin'ny volavolan-dalàna ho an'ny teti-bolam-panjakana 720 sy 2,000. Mahatratra 5,700 miliara ariary ny teti-bola natokana ho azy. Manaraka ministera ny fampianarana izay manana teti-bola 10 sy 700 miliara ariary. Avy eo ministera ny fahasalamana izay manana 5,700 sy 300 miliara ariary. Ny teti-bola iverin'ny gouvernement ho azy amin'ny taona 720 sy 2,000. Mahatratra 920 sy 200 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny asa vaventy raha toka 9 sy 200 miliara ariary ny an'ny ministera panjakana misahana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena ary ny fanajariana ny tany. 7 sy 200 miliara ariary kosa ny teti-bola natokana ho an'ny sehatry ny fambolena. Ho an'ny fiadidinan'ny repoblika dia manodidina ny 100 miliara ariary ny teti-bola ho azy ary mihoatra ny 770 miliara ariary ho an'ny fiadidinan'ny praiminisitra. Ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra no ambany indrindra ny teti-bola ho azy amin'ny taona 720 sy 2,000 arakaraka ny volan-dalàna avy amin'ny gouvernement. 1 miliara ariary no natokana ho an'ity ministera ity.